Malagasy tomboko vavy ankafaliana indray no hiarabako anao izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Le Défi Madagasikara ka asaiko ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny raharaha politika avy hatrany no isan-tarantsika izany. Paul Berras-Manana tsy ho timma mihitsy aho saingy tsy mila rombo iroso tao amin'ny bejiny androany. Faniriny sasany mihitsy ny hiderako amin'ny fanoherana, tsy ny valiny, tsy ho timma izany mihitsy ny tenako izy. Mpifaninana politika izahay fa tsy mpifahavalo. Hatreto izany dia mipetraka ho mpanelanelana irosy. Nisy ny fepetra vaovao noraisin'ny prefet eto Antananarivo. Manomboka izao izy dia tsy maintsy maka fahazoan-dalana ireo izay hanao hetsika politika ankoatra ny fampelezan-kevitra. Mba hialana ny fifandonana tahaka nisy teny Andavamamba no antony izany. Noraisina koa izany fepetra izany mba tsy hidirany ny ady an-trano. Manoloana ny zava-misy moa zany toy ny seho teny Andavamamba zany izay nandratrana olona vitsivitsy sy nafatesana olona ray zany dia eo anatrehan'izay dia nandray fepetra ny fitondram-panjakana mba tsy hitarany zavatra ohatran'ireny. Dia mizara roa zany manomboka zao. Misy zany ireo manifestation tsy ao anatin'le hoe fanaovana propagande dia régime d'autorisation iny. Misy ao anatin'ny propagande dia régime déclaratif. Dikan'izany zany ho an'izay rehetrarehetra zay manao manifestation politique ka tsy ao anatin'ny propagande dia tsy maintsy manao autorisation, demande d'autorisation zany. Ary zay manao propagande kosa dia manao ao anatin'ny régime déclaratif. Ny anton'izany manko dia tsy voafehana intsony zany ny zavatra miseho sur terrain zany. Tapitapy koa zany dia misy fifandonana ohatran'izay zany zay raha tsy voafehy dia n'izao dia mety hivadika guerre civile. Ao Andrenivohitra Boeny indray no fotoana ahitana ny candidat laharana fahatelo. Iona amin'ny vahoaka eto Mahajanga mantsy ny tenany Rahapitso. Fa ankoatra izany dia fantatra fa hita fa mivantana amin'ny vahoaka ny candidat laharana fahatelo anio arivo. Tovolahy iray antsoina hoe Jork no nosamborin'ny mpitandro filaminana nandritry ny hetsika natao tao arivon'ny mamy androany. Nitarika ny hetsiky ny candidat tany an-toerana no nahitana azy. Nangataka filaminana zay ampahirana le tokobaneore zay ady aminareo zay ady aminareo zay Mbola mitohy hatrany ny hetsiky ny candidat niainga teny Ambandia zany androany ary mikasa ho eny Belair. Toy ny mahazatra dia ireo candidat mivondrona ao anatin'ny CC11 no mitarika izany, manao akanjo fotsy ary mitondra banderole. Vision.
Izay no masaka azona tolotra amin'ity anio ity ka manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma